Merina ny fiarabanantsika eto tokantrano ireny tena koa ny ambasadreny Soasy Adiany no mandrosa tokantranontsika ny amin'ny teny io tia fampianarana alarana fahenina ambin'ny folo ireny fampianarantsika izay hoe iza tokoa ny tena marina ilay anaran'ilay Andriamanitra iray Yahva sa Yaho, satria tena be dia be mihitsy ny manindry an'izany Yaho izany foana. Dia ahoana moa no mahatonga an'ilay olona nanao an'izay hoe Yaho izay? Inona no tonga an'izay? Ny Yahva moa efa hitantsika tsara ilay Yahva zany. Fa mariko aloha fa izay olona niaraka amin'ny Yahva rery ihany no afaka amin'ny fahotana dia niaraka amin'ny Yahosoa. Fa izay ny olona niaraka tamin'izany Yaho zany na Yahova zany tsy afaka amin'ny fahotana mihitsy ireo na oviana. Fampanota foana ireo. Hitantsika ny aratsy nataon'ny olona ao anatin'izany sehatra zany. Tovy takan'ilay hoe ilay ao amin'ny tontolon'ilay Jesosy ihany samy manao ratsy daholo. Izay ny tsy itovizany amin'ny Yahva mihitsy. Satria izany Yahva zany izay miaraka aminy tena afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony ary izay ny fanapolofona tsy azo resena mihitsy ary tsy azo toerina mihitsy fa tena afaka amin'ny fahotana izay miaraka amin'ny Yahosoa sy dada Yahva. Ka ny mamarina ny Yahva dia noho ny amin'ny fisiany Yahosoa niaraka taminy ny zanany ary io ilay niatona teo amin'ny fijaliana dia afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Avy any amin'ny dada Yahva daholo zany zavatra rehetra zany. Satria na ny fanahy masina avy any amin'ny dada Yahva no niainga ary hitantsika fa afaka amin'ny fahotana rava ny devoly ny dikan'izay. Ilay devoly izay nampanihotan'ny olona nanomboka tany amin'ny andron'ny ady masaiva na damaseva maty rava rehefa tonga Yahosoa izay ny rahan'ny dada Yahva. Noho izany ny fisiany fanafanany olona afaka amin'ny fahotana no fanaporofona fa marina ilay anarana hoe Yahva na hoe Yahva ary marina ilay anarana hoe Yahosoa satria tena afaka amin'ny fahotana ny olona. Afaka amin'ny fahotana ny olona. Dia miraso antsika etra moa say Yahosoa hiaraka amin'ny dada Yahva sy Yahosoa manakariva zany tsika. Andao aloha tsika hijery hoe ahoana moa zany no mamarina teteny ity? Dia misy teny manambara fa ny teny hoe W dia lazaina hoe fa O na hoe V. Satria mantsy ilay misy miteny hoe IHWH dia IHVH io sasany zany. Andao jerevantsika amin'izay indray mijery indray tsika ao anatin'ny tableau indray no jerevantsika anazy. Manahoana ny tableautsika ato? Tsy maintsy izay foana mantsy jerevantsika ny fahamarinana hoe marina ve sa tsy marina? Akaiza moa ilay tableau zany? Izy ty. Jerevantsika indray izy aventsika zany ilay tetragramme. Iode dia vava eto amin'ity vava ity misy manao W ihany koa ho jerevantsika ihany izy dia ny he. Dia misy miteny fa amin'ny hebreo tranainy dia W ny eo. Ary misy miteny kosany fa V ny eo. Izay aloha zany ny voalohany izay hoe ity hoy zany misy manao an'ity dia ho hazavaiko mihitsy izy hoe maninona no manao an'izao ary maninona indray izy rehefa V. Dia misy miteny hoe tsy misy letra V hoy ny amin'ny jiosy fa ity W ity hoy no atao hoe O famaky an'io. Dia ho hazavaintsika daholo indray hoy ity O no famaky an'ity na hoe U. Jerevantsika daholo ny fahamarinana izay rehetra izay hoe tena mitombina daholo ve zany hoe tsy misy ny letra V ça n'existe pas. Dia jerevantsika amin'izay fotoana izay. Dia tsika tsy andeha lavitra be mihitsy nefa tsy misy zatra malaky ohatran'ny Wikipédia. Ny Wikipédia no jerevantsika dia avy eo hijery letra ho asehoko anareo daholo amin'izay hoe tena letra famaky an'io tena V mihitsy io raha na W apetaka anao na V apetaka anao dia V foana famaky an'io. Ary hazavaina aminao mahatonga anazy atao hoe V. Izay no jerevantsika androany zany ho antsika eto an-tokantrano ary tena
mafinatra be ny anaratsika nyzany sary zany. La ohatsika aloha amaky ideveny atsika ty sary ty fa amakytsika fanazavana kely eo anatin'ny soratra masina ty amiko tya zay fety amiko ty moa mazava ho azy zany de hojerevantsika kely a tsy soratra masina moa zany fa misy teny hojerevantsika kely a de zay ny tiako tenenina. Ao anatin'ny Wikipédia io a de hitantsika io zany ny hébreu, misy mantsy ny atao hoe hébreu ancien de hébreu ina koa misy io hébreu ancien de hébreu moderne. De hojerevantsika daholo ny tena fipetraka ny atao ina moa ny atao hoe oviana moa zany hébreu ancien zany no mipetraka de oviana koa ny hébreu moderne mipetraka. Zany aloha mbola jereny io tsika fa mbola misy anakio hojerevantsika taloha ato a testé zao. Ity zany a de avy amin'ny wikipedia.org hitantsika ery ambony ry raha mba azo asona kely io titre io de asona hijevanareo hoe wikipedia.org ery ambony ery ao anatin'ny wikipedia tsy nijevanareo hoe azo asona ve le titre asona kely le titre ngamba hijevanareo hoe wikipedia.org kely zany a mba ho hitan'ny olona mihitsy izy any amin'ny wikipedia nareo no mijery io a ao amin'ny wikipedia nareo no mijery a de alphabet hébreu de misy ohatra am'izay ambany caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien. Hébreu ancien mihitsy zany ty resana ty a hébreu tany aloha zany zany hoe de ny caractère utilisé a ary ny fomba famakiny zareo anazy tam'izany fotoana zany a hitantsika eto a de zao le izy zany reto a le caractère tsy hita tao anatin'ny hébreu ancien araka ny voalazan'ny wikipedia. Marika moa fa ny wikipedia de zahatra instance international ivondronan'ireo manam-pahaizana amin'ny fandiniana sy maro samihafa de ireo zany no navoaka anjareo teo a de zao famakina anazy a le vava zany jevantsika anazy leve de le vava zany de io voalaza io a vava ny fiantsonan'io a ary veny ny etombon'le vava anjareo zany io itaratsika mity io zany ty io ve io a de misoratra hoe vava zany a raha tsy hita aloha nga malaiko sary kely a ny sary ny mampalaky azy foana mantsy a de mazava zany fa tena vava ny resany eto nefa tsika miadana mihitsy ny ty satria international no miaraka miditra am'ty resaky ty a de aleotsika zany araka hijery anazy eto koa am'izay votse hoe ina marina tena dikan'io a ina marina tena fiantsonan'io a fa rahantsika mihita zany fa vava zany izy ty a ataotsika menamena vava v a de a de petit v zao zany le izy zao ka rehefa metan'io zany tsika de hoe hitatsika eto zany fa tena vava ny fiantsonan'io a fa tsy ho aho zany fa vava ny fiantsonana azy zay mantsy le nivinle fiteny hoe wao le waw de ozy hoe wao de mahagaga ihany olo izy fa nefany raha w sy ny azy zany a va ny fiantsonana zany ny teny izy a vava ny laizanaiza resano de vava ny izy zany de iverentsika am'izay le teny teo zany a ampitsika ao anatin'ny tohiny izy io zany de type abjad ozy ry zareo a utilisé comme alphabet zany hoe ny karazany io zany dia alphabet jiozy a sy ny karazany zany epokan'izy io a de tany amy taona moins 200 any vers moins 200 avant Yahosoa io izy io zany le izy eo vers moins 200 zany avant Yahosoa zay a de ny systèmen'izy io photo-cananéen, phénicien, araméen de ny hébreu mbola jery araméen tsika avy eo hoe ahoana famakina eo amy teny araméanina satria ahitanatsika ny araméanina koa ao a de zao ndray tsika edina atao ambany ato a satria misy écriture hébreu ndray jevatsika io zany le vava zao le io a vava le wao vava ditra le vava ty vavakin'zareo hoe vava va hébreu tsy anainy misy nanao an'izay a fa tsy hébreu vaovao ny jerevatsika eto a de mbola hijery koa tsika karazany hafa ato ambany ao amin'ny alphabet consonantique eto am'izay tsika niditra ao anatin'ny alphabet zany ty zao le vava ty a
io vava ohatry izy na vava mihitsy zany hoe le oao zany tsy oao zany fa tena vava amin'ny famaky anazy. De io vava io zany tany amin'ny taona moins 220 eo soa de ve mihitsy ny fiantsoana anazy io ve. De verentsika arahantsika ry cadre iny ato ambony ato phonème zany hoe phonétique zany le izy ny fon zany ny phonème zany hoe ny fomba fiantsoana anazy zany de zay zany fiantsoana azy ve ny fiantsonan'izy io mazava be io. Aloha zany nitsindriko tsara ataotsika any andray aloha ve ny fiantsonan'io izy tany amin'ny taona moins 200 tsy hebreo vaovao zany izy fa tsy hebreo moderne fa tena hebreo tranainy zay io izy io io italomasotsika io hoe ve ny fiantsona anazy. Aloha dikako kely io de avery sokafana amizay ho hitanareo tsara io zany tsy mehaka tsy mety miseho koa izy zany zao io le ve de io le vavy io de averiko amizay le nakaiky ateo nondro anazy aloha ty iveriny eto io izy io zany de ty le vavy ty phonétique v dia vava vavy amy teny vao zany hoe vavy zany hoe ve mihitsy izy zany io hatramizay fa tsy zatrana hoe taty amin'ny hébreu moderne zany fa hébreu tany amin'ny taona moins 200 mihitsy no teny hoe ve famaky an'io zany hoe ny fiantsona le IHWH na IHVH de tena vava mihitsy ny fiantsona anazy ve dikan'izay iava zay mahita tsara ataotsika zao tao anatin'ny Wikipédia tena mahitsy be mihitsy ary zany hébreu moderne zany kosany de voalaza ato indray ny aiza moa izy teo tsy tanaleny teo tery mikariko le zany tsika aloha ny hébreu moderne indray parceque aloha fa mitena hoe rehefa tafiditra le izy raha mbola sy tafiditra le izy de tsy miditsy nareo. Hébreu moderne indray aiza moa izy teo ato ihany tsika misy nakaiky ndray jerevantsika indray somary mihanikely ny satria tena mijery mihitsy ny histoire an'izy mba fantareo mihitsy ny hoe ny hébreu moderne zany ake ka misy fotoana nidirana zany koa fa tsy hoe koa de tentenena fahatany hoe hébreu moderne na hébreu ohatrin ancien fa misy antony eto hoe hébreu moderne. Ndao tsika hijery ny fomba fizotran'le hébreu ny hébreu misy naika zany mbola Wikipédia ty Wikipédia ny titre amty ampititsika ery amizay ny hébreu misy naika de tany amin'ny taona 6e siècle tany ho any tamin'ny premier siècle tany amin'ny 6e siècle à peu près à la période du Talmud zany tany amin'ny premier siècle ka hatramin'ny 5e siècle zany hoe tany amin'ny taona moins 400 tany ho any zany izy io tena nanomboka zay no nanomboan'ity resaka misy naika ty de taorianan'izay de ny hébreu médiéval zay le médiéval ndray zany hébreu médiéval tany amin'ny 10e siècle zany hoe tany amin'ny taona plus 900 tany ho any zany tena tanany diaspora juif zany tam'izany fotoana zany ao anatin'ny Wikipédia daholo ny jerevanareo an'izay de tany amin'ny taona 900 tany ho any jusqu'à hatrany amin'ny taona 20e siècle 1900 zany 1900 tany ho any de aveo ndray vao nisy ny hébreu moderne io ty ny hébreu moderne io ambany io tatsika amizay au renaissance ou reconstruction de la langue dia article détaillé hébreu moderne izy io de tany amin'ny 20e siècle une renaissance moderne sous l'impulsion d'Elzer Ben Yehuda tany amin'ny taona 1858 tany zany nanomboka indray io sy ny taona 1922
izany hoe le hébreu moderna zany tsy mifandray mizatra ny ampianariko teo mihitsy, satria ny hébreu moderna dia tany amin'ny taona 1858 tany no nanomboka nandeha ka hatramin'ny 1922 io hitantsika io hébreu moderna zao ny titre rebonneria de 1858 à 1922 satria misy miteny hoe lay lettre v dia any hébreu moderne, marina fa teny hébreu moderne mihitsy miteny an'io, fa ny lettre v mihitsy ny de ny hébreu ancien mihitsy no miteny an'io de nasehontsika teo hoe v ny fanonan'io araka ny Wikipédia. Ka na iteny vava nareo hoe WAV, na iteny vava tsotsonareo a dia v foana ny famakinan'io, zay ny izay. Ka ndrondretsika riditra indray amin'ny fanazavana anankiray indray a, io moa tsy de lava tsika manao antetsaka ty fa vetivetika any a, hiditra indray tsika amin'ny fanazavana anankiray a, ato amin'ny lettre hébreu moderne indray no jerevantsika, tsy ny ina moa le hoe ao amin'ny araméanina zany. Ity zao ny teny araméanina, avoakantsika eo ny teny araméanina io. Ity zao ny vava ty, io izy io a, tena vava no mipetaka eo fa tsy haiko ny AWAV zany fa tena vava mihitsy ny a, ary raha vao miteny vava tsika ka VAV no misoratra eo de ve ny dikan'izay ny anaran'izy io fa tsy haiko ny ho zany io, tsisy an'izany mihitsy. Ino alphabet hébreu tany amin'ny taona moins 1500 io a, avant NE, araméen temps moins 1500 io, de nahitatsika mihitsy hoe tena vava ny fiantsoany zareo an'io a, fa tsy haiko ny zany W zany na hoe oa, hoe o, satria misy manao le o mantsy zay na ve le yao io le novainy zareo o le vava, de tsy afaka mifahotany ianao re zay aloha ny zatra misy, fa tsy misy an'izany hoe vava de W de égale o, fa v foana ny famakinan'io, zay no mahiava azy, ary zay miantso iava afaka mifahotana, fa zay niantso iao tsisy afaka mifahotana fa nandeha ny amin'ny lalana tsy fandeha. Nanota niteniteny foana ny tandrana didi folo, zany daholo zay niteniteny foana rehetra mikasika an'io anaran'io, nefa de izy ihany mahita ry amin'ny boky ary hoe rava ny didi folo, magaga ihany nge le olona. Zay zany hitantsika araméanina mihitsy io teny io, araméanina tany taona moins 1500 de io izy io vava ny fiantsoana azy io hoe amin'ny terme hoe v zany, hitantsika tamin'ny Wikipédia teo ihany. Ndretsika zany hijery hafa indray a, araky ny zatra efa hojerevantsika ato foana zany, alphabet araméen impérial ty indray misy anankiray ty a, izy zao ny alphabet impérial araméen impérial zany a, de hitantsika eo ato ambony moa zany, de ty ny hébreu carré a, hébreu archaïque eo ambony io, le tany aloha tany koa ny dikan'izay zany a, raha tsy hita tsara moko izy fa le nga manijery hafa mihitsy ny a. De ny tiako tenena am'ty mantsy hoe hitanareo le terme vava, v ny fanoratana anazy ty ambany ty, zay tiako avoaka aminareo io le izy io vava, na ny hébreu carré a, na ny hébreu archaïque, na ny ino moa araméen impérial, de miara-mamaky fa v ny fiantsonan'io, io raha tsika mahita vava be. Asona keo nga le WhatsApp eo azafady raka izy mahita any an'io, sona keo le WhatsApp a, de io taneo fa vava v ny fiantsonana azy ty hitantsika mazavaza, vandravandra be ty mihitsy ny hoe io vava le v, le vava io zany v a, de hitantsika mihitsy ny fa na hébreu carré efa nisany traneny any izay, na hébreu archaïque de io ihany izy io a, miaraka amin'ny araméanina, nampiarany amin'ny teny araméanina zany, de nilaza mihitsy mazava mihitsy fa ny lettre vava de natsoina hoe v fiantsonana azy io. Faharoa zany zay ny hitanareo anazy tsara zay. De ndrondretsika hijery zavatra fa raha mbola misy tokony resahana, de toy ihany moa zany ny hitantsika teo iny. Io jery hafa ndraitsika raha ohatra ka mbola misy tokony ho jerevana.
Ty le teo zany, ty le teo fa somary diso le teo a, ny teny voalohany tamin'iny zany phénicien, satria avy amin'ny teny phénicien ny teny hébreu mifanakaiky be ry zareo. De avy amin'ny phénicien koa misy nifandray amin'ny greka koa le izy a, zay le teny greka zany a, reny phrase apetrany reny. De ao ny araméen koa rehefa avy eo a, ny araméen impérial ou paléo judaïque, zany efa tany aloha be tany zany. De ao indray a ny hébreu carré archaïque, io zany hoe deux formes nomeny a, de ny farany hoe hébreu carré moderne, zany hoe samy manana ny plasiny zany io zavatra eo a, samy manana fomba, zany hoe ny ray mbola efa ela be tany a. De ny ara mametraka dao zany rehetrarehetra hoe ty ambany ty am'izay io izy io a, fa ny lettre vavy a ore azo averiko tsara. Io a ny lettre vavy a, tam'izay nytenentsika teo iny a, de tena ve mihitsy ny fiantsolana azy, io hitatsika io, zay ny tiako aseho teo hoe tsy namorona mihitsy ny taminareo zany fa tena ny marina mihitsy ny izy a. Moa zany makely ty zay tsy mety manda be le izy tsy haiko ena ninona nga io e, io fotsiny izy zany hitatsika mivandravandra be hoe le he zany a mba nio mentsimensy be io a, de io tsy e fa le vava zany a zay antsona vava izy io a, de hitatsika tsara mihitsy hoe fa veny famaky an'io a, na tany amin'ny araméanina na tao amin'ny hébreu carré a, de miara-mamoaka mihitsy ny favava le soratra zany. Ka zany zany no tenako amitsika hoe tena vavy an'io, ary ny Wikipédia mihitsy ny ara no nyteny an'izay a, hoe vava ny fiantsoana an'io, fa tsy misy ankoatran'izay. De ndazy hoe jerikera mbola misy hafandray a, mahita tsara iny nga manao rehetrarehetra, de ndao tsika jerindray a, de mbola misy hafandray a. Indray moa tsisy anarana ty, raha vao tsisy anarana de tsy de meko atsika, satria fa be de be mihitsy ny ato rehefa misy anarana ty zao ny ve, de ngambany efa ampy kosa an'izay. Aletsika ao ato a, ty koa mbola misy hafa ty a. Somary mikaroka foana hoe aiza ny misy vava ho hitatsika. Ty ndray zao misy anankiray ty atsika ampidirina am'izay teknisianina. Ty ndray zao mivava zao hébreu alphabet 4 zany. Ty moa zany efa presque moderne ihany fa tsy mampanina fa avoakatsika fa ny lettre vava de tena ve mihitsy izy io. Io hitatsika mivandravandra be amin'ny sary mihitsy hoe vava égale ve mifanoratana anazy zany. Zay. Ary ao anatin'ny Bible mihitsy ny hoe Israel Bible, ty ao anatin'ny Bible ny Israel mihitsy ny ahitana an'io fa tsy zako no namorona an'io a. Anio moa zany na mamorona koa na tsy mamorona, ny marina tsy mety marina, efa nanometsika ny tany amin'ny taona moins 200, de nanometsika any amin'izao vaninany zao fa voatazona foana ny lettre vava égale ve a, io zany a ny terme hoe yava ny marina, fa raha vao terme yahoo zany tsy marina zany, satria namadika an'le ve vavy izy nataony hoe yahoo, de lasa W zany teo de lasa hoe o azavaiko amitsika ena tonga an'izay rehefa avy eo a. Fa nanazava tamitsika hoe ny teny rehetrarehetra hitatsika teto a, de manambara daholo fa le terme hoe W zany na ve a, de tsy ve tsy o ny anarany fa ve ny anaran'iny, tsy niko tsara, tsy o ny anarany fa ve. Toka mafa azontsika tsara am'izay le izy a, de mba tsy hanaonao foana mihitsika na amin'ny lafindray na amin'ny lafiny ray. Ka navoan'zareo nao an'io zany le teny latine, donc hoe aventsika tikatra amin'ny ina moa, tamin'ny alphabet phénicien, tao amin'le teny latine navoan'zareo, satria novain'ny teny latine o le izy a, de novain'ny teny latine v le izy a, de novain'ny teny latine W le izy a, ary misy teny latine manova an'io Y koa raha tena izy, de zay no navoany zareo. Donc avakitsika ty a, hoe tato amin'io teny latine ty no navoany zareo a, tao amin'ny fandikana teny hébreu alphabet phénicien. Ny phénicien mantsy hitatsika teo hoe tao aloloha teo, so mantsy reo miteny hoe mba jerevy kely ny alphabet phénicien, hita daholo zany alphabet phénicien io zao a. De ao amin'ny alphabet phénicien zany a, de hitantsika mihitsy ny hoe ka phénicien zany moa tsy hébreu a, mariko fa tsy hébreu a, de manoratra ny Y izy na o, u ty zany mariko ny fa tsy teny hébreu na raha tsika fa
tsy teny fenisiana no raha tsika fa teny hebreo tranainy. Ka ny teny fenisiana manao an'ity vava ty hoe u na y zay naovan'zareo anazy u, tena u mihitsy iny u. De ato amin'ny teny latina am'izay le misy an'le hoe sady misy f io a, misy u io a, misy v io a, misy w io, misy y io, zay zany izy e. De lasa miovaovy eo le teny a, de mifangaro amin'ny teny latina ny afarany de lasa u, lasa v, w, y, misy f koa miara. Ka ireny nefa ny hoe teny finisianina le izy, ka mety tsy doka ny teny finisianina le olona de navady ny teny finisianina u le izy, teny izy. Fa tsika tsy mamaky teny finisianina fa ny teny finisianina mifandraindray amin'ny teny hebreo fotsiny, fa tsy midika hoe égal teny hebreo. Fa rehefa nijerevantsika ny teny hebreo zehitra na vokatsika teo zany a, na ny teny arameana na ny teny akaiky satria i Abrahama eka arameana e. Io tsika hijery an'izay teny zay tokoa e. Eo somary jerikina zay arameana zay tsika. Tokony hitato ihany aloha zay aloha karo kely misy ny hoe somary jerikina zay teny zay tsika aloha raha mi-existe ndray ato aloha. Tokony misy an'izay ato a. Satria na zany Abrahama zany ke tena tsy hitako mihitsy ny le teny fa nefa ny mankariko an'izay any taloha fa zareo arameana zany ny tena nanakaiky ny teny hebreo zay ny tiako tenenina zany. Asaingy tena tsy hitako mihitsy moa le izy zao hoe aiza marina le izy. Tena tsy hita mihitsy le izy. Fa nisy fotoana nahitana an'izay mihitsy a. De ohatrintsika le teny zany tena marina hoe na ny teny rehetrarehetra eto ara de manazava be am'izay ny dikateny maro samihafa zany fa le io zao le arameana hitantsika ty ampidiro kely hoe tena vava ny famakinan'io. Le andesantsika teo a, io izy io a, vava ny famakinan'io. Zay, ara vao vava zany a, de ve ny famakinan'izany amin'ny hebreo io. Zay ny apetrako amitsika zany. Zany hoe jery hafa raha mbola mahita hafa indray satria ohatra misy hafa maromaro mbola nijerevako zany ohatra ka mbola ato na tsy atsony. Ndazoko re jerevantsika Deutéronomia sodrimao ihany 26:5. Deutéronomia 26:5. Deutéronomia 26:5. Deutéronomia 26 andininy fahatiny. Ty Sirianina ty. De hiteny anatrehany avandriamanitra hoe ianao ka anao hoe Sirianina mpanjenjena ny raiko ka nidina tany Egypta izy de nivahiny tany mba amin'ny olombitsy ary tany izy no tonga fena lehibe sy mahery sady maro izy. Ka ny dikan'le Sirianina moa arameana ny dikan'le Sirianina zany. Eo ke sokafako manontolo ty raha ohatra ka mivoky ery izy. Ohatrany tsisy. Sirianina de arameana dikan'izay. Eo ke jerevantsika amin'ny atao amin'ny baiboly ato hoe arameana, Sirianina. Deutéronomia firy misy toeraka izy? 26 firy? 26:5. De ary ambany riny misy an'izay teny izay hoe arameana. Io zao hoe ry ambany ary hoe arameana. Misy petitain le hebreo de hoe arameana ery ambany ary afaka mijery daholo ny teny any amin'ny baibolinareo hoe arameana zany. Zany hoe Sirianina. Ny Sirianina zany de arameana ny dikan'izay a. Ka i Abrahama zany de Sirianina na hoe arameana. De iny mahatonga ny hoe mijery an'le teny arameana tsika de atao amin'ny teny arameana no hitantsika fa le lettre vava zany a
de tena vava mihitsy ny fiantsoana azy hoe ve ny fiantsoana azy zany. De mazava be raha am'izay ny hevitra zany zany fa tena soratra masina mihitsy no miteny fa ny arameanina de mamonina ny anarana hoe vava amin'ny teny hoe vava zany, ve ave. Zay ny fiantsony anazy fa tsy koa ny hoe lasa mivadika ho. Ka ny anjareo moa zany noho ny am'le satria le tena jerentsika hoe ahoana ny fomba famakina an'le ve zany na W de ny famakina anazy de tena ny vava de ve mihitsiny. Ka raha misy miteny hoe tsy misy letra v ny hebreo de olona mpandainga velona mihitsy zany fa misy letra v be ary ndeo raha ventsika vakina tsara hoe misy letra v mihitsy ny hebreo ho an'zay miteny hoe tsisy letra v zany de olona mandainga velona zany. Jerevantsika le Wikipédia teo raha ohatra ka naventsika vakina le Wikipédia de misy letra v mihitsy ny hebreo ary ancien hébreu mihitsy ty hébreu ancien, alphabet hébreu, caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien zany ty araka ny voalazana izy moa ny hébreu ancien de tena misy mihitsy ny vava io io fandresantsika io izy io le vava eo kaiky ny he io de eo kaiky ny zahinina io de io le vava io de io vava io rehefa midinao ambany am'izay tsika vakina am'izay izy amy teny hébreu histoire écriture hébreu zany antsy ao. Paiza moa iziny ato ambany ato iziny de alphabet consonante hoe valeur phonétique zany. De miditra am'izay tsika hoe ny fahamakinan'io ato de mazava be mihitsy le vava nomeny tsaratsara ato mihitsy vava io le vava hitantsika tary io le vava de nomeny ato tsara mihitsy ny fahatenany famakinan'io de ve io mivandravandra be ngeza be mihitsy le ve ny famakinan'io io ka raha misy miteny hoe tsy misy ve zany ny hebreo aza miteniteny foana ny hebreo tranainy manana letra ve mihitsy izy ary vava ny fiantsona anazy io hitantsika tatika hatramin'ny voalohany tatika hatreo iny io hoe caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien de ty le hébreu teneniny ty le consonne de l'alphabet hébreu ireo daholo ary izy zany de misy an'io vava io ary ny teneniny mihitsy ny hoe vava ka rehefa vakina am'izay io vava io ry ambany aria de ve de raha tsika mety mihitsy izay any misy tsara mihitsy ny ve amin'ny baiboly tranainy fa tsy koa ny hoe le W vakina hoe o metaiza koa zany namoroanareo an'le o na izy ary hoe W ka ny W zany tsy ny arahamiany ange tsy manana teny hoe W zany tsy teny W fa va fotsiny fiteniny vo fa tsy teny izy hoe W fa ny olona arakaraky ny hoe mandika an'io teny io mahatonga anazy anao W ohatrany hoe zareo anglisy mandika an'io de ataony hoe W fa raha ohatrany hoe français ny tonga eo de ataony hoe v de zay natonga an'io problème hoe W sa v le izy noho ny am'le fandikaniny zareo manam-pahaizana nikariko atany de nataony W le izy fa rehefa jerevana am'izay nefa ny tena original ary amy teny hebreu ry ve ny famaky an'io ary zao zay nanonina iavany no afaka tamin'ny fahotana ary tsy manota intsony fa zay nanonina iaho kosany nyrotsaka atao anatin'ny fahotana zay le izay de ndao jerevantsika am'izay ny afandikana maro samihafa nataon'ny olona hoe avy aty le teny ve zany za jerevantsika kely izy izy hoe misy alphabet oriento ancien de tatsika an'le hoe hébreu carré koa izy areo samaritanina de ny rabinika de ny valeur numérique any de ny ty tsy ditako tsara ty maniny hébreu ty de jerevantsika ndray ato ny ao anatin'ny hébreu carré any atatsika hoe ny vao ny hoe vava zany nataon'zareo hoe vao dia ve ny fanoratana an'io io ngeza be io valeur an'izy zany rehefa soratana zany de ty ambony ty le valeur ambony io de rehefa soratana izy io de mamoaka ny hoe v io hitantsika tsara mihitsy ny hoe v ka mazava be zany fa rehefa mijery an'le soratra hebreu tsika de tena mahita mihitsy ny hoe ve ny fanoratana an'io zany hoe tsika jery hafa ndray tsika aloha
ty mbola manana maromatsika ny amin'io de leo jerevantsika toly maromaro ato ho jerevantsika rehetrarehetra ny atokantrano any eto ndray zany tsika aloha ty le fitatsika teo tya etiako hoe fahitatsika teo tya ety fahitatsika teo le oay dezandray ny sasany ary mbola misy hafa koa any tasika le mbola tsy eoka ty aloha ty ato le izy ty kay le comparaison-ny grika ty vao ny fiantsony anazy vao obsolète ozy izy zany misy fiteny tsy tena mipetraka tsara fa aleo aloha tsika hijery hafa indray jery hafa indray tsika satria tena tsy maintsy mijery an'ity mba ahitanareo hoe tena misy fiteny maro mihitsy ny manapirofo an'izany fa tsikony hoe tsy misy teny maro manapirofo an'izany fa tena misy mihitsy manapirofo an'izany fa tsikony hoe tsy voapirofo le izy de le fanapirofony ty mihinanareo ty ende moa zany tsy misy ty fa tsy de misy ty anakaiky aty zany hoe jery anakaiky mbola misy hafa koa any satria hoe manina hoe inona zany mahatonga anao mitazona ty be ty satria hitako le iziko de mijery aho hoe ty daholo misy antony de jerevantsika le izy zany hoe tsika jery anakiray indray zany hoe mijery an'le lettre foana zany tsika hoe lettre fanamporofoana hoe tena misy mihitsy zany le fifanonona hoe vava ve zany de zay io meko atsika io zany am'izay tenin'olona be de be mihitsy efa nanome moa zany teo hatrany amy wikipedia ny meko anareo de nazy tsika moa jery hafa indray fa mbola misy hafa fa tsy hitako ny naleny tato nga izy iny tsy ato mihitsy ny izy fa nakaiza nga iny anakiray iny nazondray hoe enda tsy hita mihitsy nalena izy azoko aloha manana faritana kely tsika ty manapirofo mantsy za io de zay no mahatonga atsika hoe aletsika jery anakiray aloha fa tena tsisy tsy jerevako ohatrany tsisy izy daholo fa ohatran'le fanoteneniko teo ihany fa tena misy hafa mihitsy ny ihany de o jerevantsika kely ihany le zany sao de ato tsy ato koa le izy aizandray zany tsika ato ve oznareo elabe zany izy manao an'izany fa za mampianatra amazy de tena mandresy lahatra mba tsy hanaonao foana tsononareo hoe tena nisy le zavatra nytenen'ny ambassadeur ny soasiadia de mba tsy mirorosaina ntsony ny dikan'izay fa tena mipetraka tsara ao am'le teny zay nampianarina satria zay le mahasoanareo hoe dazomy ny teny nampianarina zany dazomy ny teny nampianarina satria tena nampianatra anareo mihitsy ny hoe tena ve ny fanonona an'io fa tsy misy akoatran'izay zany somary kely ijery kely vetivety kely mihitsika hoe manana faritana kely fa de mba hitakato ihany le izy hoe tena marina tena tsy hitako mihitsy aloha le izy zay ny fahamarinana ny ala tato le izy misy anakaiky zay moa tsy ny tiako omenanareo fa ny ala tato mihitsy le izy de ndazy nge jerevako kely hoe manana faritana kely aloha fa jerevako vetivetika so ditako ihany le izy miandry kely nareo fa mbola vao tsy lasa lavitra ny fotoanatsika somary jery kely izahatra mihitsy mantsy satria tiako asehoanareo mihitsy le izy hoe tia le izy de misy nareo de mba mahafantatra mihitsy ny hoe tena
misy le teny nampianariny ambazoaterany sasiaty a zay. De ty le izy a ty zany le alphabet hébreu miaraka am'le fanovana taty orina oseko anareo am'izay a de ity izy ty ho hitako ihany le izy zany dia ty le izy ty a afaka ampidirina am'izay le izy ty zao le vava io vava io zany a ve ny fiantsonan'io fa ny olona nanovana azy osy o taty orina vo nisy nanao an'le osy o zay ny marina amin'izy zany fa tsy ny tany aloha no nanao an'io zay satria tatsika natany amin'ny alphabet aramiana za tena vava amin'ny fiantsonan'izy io fa noho ny amin'le zava-misy tamin'le fanamboamboarana am'izay de lasa nivadika o le izy nivadika o le izy zay le izy zay ka ho aza vaika eto am'izay no mahatonga an'izy nataony sasany hoe o a noho ny am'le transformation natonga an'iny zany zay anao sary am'izay za zay avo anao sary a rehefa hitatsika daholo zay sary tetra zay de anao sary am'izay za hoe ity ny natonga an'io ty ny natonga an'io safatynidra raha maty le retour a anjary tsy hitako le sary ty zao le iode a ataotsika le rafa ty zao le iode a de ty zao le vava he a ty zao le vava ty le he ka ity vava ty zany a zay am'izay vo anazava hoe misy fanovanana ohatran'izao izy io ny original tamin'io a ve vitako mangamanga le original zany a ny original ve ty ny original de taorinany original io a rehefa novaina indray ty zavatra ty a natao an'izao de nasiana teboka eto ambony a de ino lasa o ino lasa o zany io fa tsy efa tsy izy io a ty ny lasa o ty anefa transformation de rehefa ty ndray a natao ohatran'izao indray ny teboka misy teboka ohatran'izao hoe tompivony ato amin'ny tezany ato indray de ty ndray ny lasa o ty ny lasa o ary ny io le atao hoe u na hoe u zany u zao ny tena fipetaky le sary ny tena izy a am'le fanovaovan'ny olona miala tamin'ity original ty zany zareo ny tena marina de zay natonga an'izy minakavy tsisy afaka amin'ny fahotana fa nanaonao foana ino ny original iny ino ny original io ty vava ty ny original am'ty zany a io a ary zay niantso an'io ve a afaka amin'ny fahotana zay namadika an'io oa tsisy afaka amin'ny fahotana ary ny magagany e fafaky io a aloha raisitsika soratra fa misy lavatsika n'ity ndray andro any a de raisina soratra foana reny mba ho tadidy amin'ny manaraka sady hitandreo tsara hoe nampianarany ziady io de jereto indray tsika de fafatsika an'izy a de zao n'izy ige raha ohatra ka nandray an'ity ho a tamy voalohany avetsika tsara le sary mba mahagaga ihany ane raha nandray an'ity ode ty izy a ihe a ho any zareo namadika an'io yahoo zany de mba gaga ihany tsika am'ty sary ty hoe ato ry zareo a namaky hoe ity a sotatsika ty a iode de ny ato ny soratany hoe a hoe naka an'le terme ia izy zany a de tato izy naka o zany ty izy tato nataony o ty yahoo de najany ny hasy ny tato fa antena mperaka manina tsy mba natao aty mba nampidirina tato koa ty aty zay aloha soroko ty asalo ataoko lavidavitra le hasy sato mahina zany tsy manontaritina tato io de nafindra tatoko hoe natao hoe io zany neny zareo aloha yahoo reo sy atao aketo hoe yahoo io zany le yahoo ty ya de o
de misy asa taloana tena sy tiana fa raha zara vao tsy misy asa io de makaiza zany le asany dikan'izay. De fantena mipetraka hoe naninona najana iaoly izy najanona treto zany asiko ty maninona n najany ty tsy nampidirina fa najanona tamin'ity terme iao ty nakaiza le azy tsy nampidirina fa tokony itoy de lasa hoe naninona tokony mba nisy angy atato eveko tsara ia de ady asa de ty zany le nitendeny zareo teo a eto le asa maninona zany tato sy nasiana a io le fantena mipetraka mba hitonga mba hivoaka hoe iao a fa neny zareo moa zany de ty ambony ty neny zareo ty ambony ty ty iao ty ny azy ty zay fantena mipetraka amitsika hoe inona ny dikan'io manina ianao nany hoe ia tato manina raha manao hoe iao ako ato tokony asiana ho angy ato e fantena mipetraka zay hoe manina tsy nasiana a satria anao nametraka a tato manina ko ato ny tsy asianao a tsy haiko nahazo ny mpiaindra tiako tenena hoe raha nametraka ato am'le ia izy a de tokony mametraka ho ako izy atao amin'ny farany azy de lasa hoe iao a tokony iao any ny etsony fa tsy haiko ny ajano amin'ny iao raha manoatra iao nefa nizy tsy eo le asa de inona zany le soatra ny dikan'izay hoe nakaiza zany le tetragramme hoe iode he vava he nakaiza zany ty efatra ny lettre io e ary lettre ny jiosy alphabet ny jiosy io ny efatra io nakaiza le lettre iode he vava he nakaiza io fa najanona teo amin'ny ao ka ho an'zay ny antso ao rehetrarehetra nakaiza ty aty ino ny tsy napetraka fa tokony ao a io fa raha napetraka reo tamin'ny ao io a satria nareo miantso ia ato a de tokony ho ako ny antsonareo farany ato satria nareo nametaka ia igreka asa ka tiako ako ty asivo asa koa io fa tsy misy an'zany atao hoe iao mijanona fotsiny ao zany e tsy misy an'zany hoe araka ny fiteny hebreo tsy misy an'zany zany natao hoe fandrebirebena saina tena izy fandrebirebena saina fa raha ohatra ny io ka ony misoratra eo a de mbola misy lettre ato ka raha janareo iao nefa anio a de io nareo fa tsy afaka mifahotana e raha nataonareo iao a io a de tsy afaka mifahotana foany nareo e atria ny iao a ihany nateo hoe iahova koa rehefa aveo a zay ngena tonga ny lettre ny voa de lasa tonga hatrany amin'ny iahova ny sasa manao iao sasa manao iahova ny sasa manao mba eritretinareo zany e nao nge jevatsika ny vinyle iao e zao ndray ny vinyle iao alaitsika sarindray ty reo fa afatsika fa tsisy ty aneo ihany ho atorony zay rehetra manao ratsy indray jereo nge ty adalanareo ty zany tsy izy daholo zany rehetrarehetra reny a jery hafa ndray tsika afatsika indray aloha ty a avy aizany na tonga an'io iao io a de fa nampianarika fa averina kendray mandeha izy io a de avy amin'ny terme hoe ty zany le vava le he zao de ty zany a nataonjareo hoe le he a ahasa tia de ahasa de ty am'izay a na asianjareo ty zataky hafahafa ty mihitsy ny nasiana ty ny sasa manao anty a nasiana tepoka ato a de sina a zay ato zany te zay zao nataonjareo io zany tsy niova le 4 lettre fa zao nataonjareo de ty lasa hoe sady o ty a no misy va io a satria le ve sy ny ato ambany le ohatran'izao kely ito mantsy any dikan'iny am'zareo any dikan'ity any dikan'io de zay ny misy anytity kely ty de lasa misy o a de lasa va de zay vo asan'ny farany zao ny evin'le iahova hitany amin'ny teny zareo any io a sy ny asiany tempoka ato de sy ty ato zay le iahova zay de anjaratsika am'zay zay mieritreritra hoe jereo moa ty adaladalana ataony olombelona ty e sasandray manao an'izao ty ndray ataony sasany ty de adaladalana rehetrrehetra de avy any ny evin'le iao de io le iao koa io zany zao ndray ny adalany sasany vetsindray ty mbola adalana anakaiky io ty iode de hea de vava de hea de avy ndray ny sasany avy any asiany teboka menamena indray ato
eto amin'ity hety sy niteboka menamena de Yaho lasa de ato sy niteboka anankiroa ato a. De je vakeo am'izay tsika iode a vakina am'izay io a de zao ndray le izy zao tia iode ka e monko ny dikan'io 2 point io ia e le 2 point a ty zany e ty a de ny hasa ihany a de ty midina de lasa o a de ty mivadikato de v a de ty mivadikato de a de hasa zao na tonga le Ehova de ny Ehova mivadika Jehova rehefa avy eo. Zao daholo zany ny adalan'ny olombelona rehetra mifanovaovana an'io anarana io. Ka ireny rehetrarehetra le tsy mety daholo reny. Ampianariko antsika leo raisina sarina iny izy a. Matoka fahazona roa am'izay ny sary teo a ho an'ny jeretra ny anatra. De averina kely angamba izy teknisana mba hitan'ny olona am'izay tsirairay avy a. Ty zao le Ehova ty a, le Yahova koa de mifarana am'le Yahoo moa le izy zany de nasiana asa fotsiny rehefa avy eo. Ohatran'izao ny fanatona ny Yahova zany teny izy a. Fa tsy hoe le W zany lasa tsy marina mihitsy zany. Fa io mihitsy ny lasa Jehova sy ny Yahova zao sary zao. Satria ny W de tena vakina V mihitsy ny atraiza fa ny olona mody manovanovany hoe zany fa V foana famakinan'io. Atraiza. Zay zany no ny fanazavana amitsika mikasika ny amin'ny teny. De nda misy zatra koa kely vetivetika indray aloha mba somary mihaino kely daholo tsika zany. Io moa fa voaray izy indra sy diso a, fa voaray izy io. Io voaray io. Misy zany jereva kely vety parentezika indray amitsika rehetra tokantrano amaraparanana anazy aloha. Lasa kely kiariko an'ity vaovaona akaiky ety indray raha hitako ihany le izy. Fa mijery an'le izy aloha dia tsy kivina malahelo hoe ohatran'ny lasa ahoana zany zavatra zany. De tena mety izy fa aza manao satria mahasoa atsika mihitsy ty zatra ampianariko ty a. Hojerevantsika araka ny fahamarinany a miankina am'le connexion koa ato moa ty le connexion misy tena jerevana. Teo anaty connexion zatra no karoako zao. Hojerevantsika mihitsy ny hoe mba tsy hisy trony zany no sodokan'ny ny fahatsin'ny toetra ny sasany a manimba anareo ho any amin'ny fahaverezana de ampianarina atsika le fahamarinana hoe zao no izy amin'io a de leo mandeha am'izay marina zay tsika zany. Zay. Ty zao a avy eo amin'ny ino moa avy eo amin'ny Hebrew Dictionary Lexicon Concordance. Zany tia Keyword Studies Translation Definition minina zany. Dia ny letra iode he W zany aloha avetsika amin'ny original aloha izy de tsy hitanareo. Jery amin'ny baiboly hebreo za baiboly hebreo tranainy ty resatsika ity avoakatsika ato ny amin'ny sisiny hoe iza moa zany neo rehefa avy eo voaka ihany le izy fa jerevantsika izy aloha. Ty zao le 15-3 ty le iode he vava he io izy io a iode de he de vava de he de ovakitsika io zany a amin'ny teny hebreo ina le famaky an'le ve a araka an'ity Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zany hoe tena zaho raha tena ny fandiniana be mihitsiny a de ny famaky an'ity vava teo zareo a va io alaiko sary ty matony hoe Yahova ny zareo tam'ty de tsy haintsona Yehova na ina tsy fantatra tsony zay tiany tenena amin'io fa ny tsika ny makasary ihany de mamoaka an'le ve fotsiny ty tsika tongavana hoe io ara le ve fa hitanareo maso am'izay a fa tsiko hoe zatra ny foronana hoe nataona fa tena ao mihitsiny izy oare. Io izy io le vava io. Io zao le iode he vava he a de hitatsika fa mifandray amin'ity v ty mihitsy a ary v asa ny farany. Io izy io. Ty zao le v a ataotsika volomparasy le v. Izy ty a de ty izy eto zany zao. Zany hoe ny vava zany ozy ny fianarany letretra zay manampaizina de nilaza mihitsy zareo fa tena v a ny fiantsonan'io a v ny fiantsonan'io fa tsy ho zany ny fiantsonan'io zay niarana hita tsara zany tsika maso niarany jery maso niarana hita nolo dikeo keso de tsy hitany naleny a de averiko ihany a
fa tena ve ny anaran'izy io. Io a le iode fa sorry le iode he vava ia de tena vakiana vava izy io a hitantsika mihitsy le hoe Yahova o zao io moa le fahadisoana am'le teny reny petrapetraka reny io reny fahadisoana de io le ve io ve ny famakinana azy angambany sitsika marika tsara eto hoe ve ny famakinana azy ty ve ty io zany izy io ve ito izy ito hoe eo ataotsika menamena ve ny famakinana azy fa tsy misy an'izany o zany ka zay zany anjarantsika mieritreritra am'izay mandinika tsara mihitsy ny hoe tsy misy ny teteny foana mihitsy ny teto fa tena ny famakinan'le vava de tena ve ny famakinana azy a zay na le hoe W zany hoe v de tena v ny famakinana iny fa tsy o zany nafakitsika tamin'ny hatrany amin'ny hébreu tranainy a tany amin'ny moins 200 de tatsika fa v famakinana iny ko raha sy de vendrana ve ny hébreu tena maro de izy ve ny tompony teny de izy ve ny hanaovany io teny ho diso ve izy koa aminao izy nge ny tompony teny de izy tompony teny ve mahita fa ve ny famakinana io de anao anaovany o mamietrety atsika zay ka hojevantsika ary ny famakina tokoa amin'ny teny hébreu a zay aloha zany ny farany a efa nraisiko aleoatra iraisina sariny mandeha dia no aventure kely ndray tsika mpamaky teny robot mamaky teny robot ndray tsika ty ndeha aventure fa de misy teny hoe inona ndray ary ty ataonao ty foatra ny mizahatra fa aventure de ama aventure ny aventure zany a kilalao anankiray a ampetretanareo hoe tena misy ange ny teny mitombona tsara mihitsy ny amin'ny teny hébreu ino nge tsika anao anty aloha za aloha amadika an'le clavier atao clavier hébreu aloha jerevatsika iny zay de ndaotsika ary anoratra am'izay ato anoratsika de amy clavier hébreu iode de hea de vava de he anao nge inotsika io e inotsika io atika aloha le izy Yava, zay le izy aleo atao akekika micro eto eo vakiny a Yava, vetsika iny am'zay Yava, iava zay mihitsy nzay zany hoe io lettre io zany efa vakiny iode he vava he a de iavana ny robot aza mamamaky robot hébreu mamaky an'io a hébreu mahay mamaky hoe iava eny teknisiana ve izy teo aloha verina tsara atao akeketo a Yava, Yava, zay ka anjaratsika zany mieritreritra hoe rehefa vakina ny teny hébreu de tena mazava be mihitsy ny fanoratana iode he vava he azay tao ke kilalao mba mahay hoe iava ary zareo ny robot raha ve mahay de tsy mbetsika hoe tsy mba mieritreritra fa iny moa zany hoe tika tsy miditra amy robot fa zany resaka robot zany resakafo zany a fa ny tena famarinana anjerevantsika hoe io teny io a de tena manapofy mihitsy fa tena manambara zany ny soatra masina fa ny anaran'le dada iava de iava marina iavaly izy a ary anaran'le zanany de tena yahosoa ary zay miantso an'zany anarana zany de afaka mifahotana fa ny anarana yahody de anarana tefitefena fahatany fotsiny teny a tsy misy an'zany araka ny teny hoe tsy manana lettre ve ny hébreu tranay diso zany hitantsika teo mihitsy ny lettre ve de adala ve ny hébreu de zareo ndrey ve zany mampianariny efa firena hoe lasa o ny ve aminazy ka raha tsy misaina izy tompony teny ndray ve ny ampianarina hoe ianareo de diso ty teninareo ty fa mba mieritrireta ny tena marina lettre ve mivandravandra be zao ve famaky an'le vava hoe ve de lasa ho avadikinareo o fotsiny zao ve le izy avokatry zany de tsisy afaka mifahotaninareo ka ny résultat c'est le résultat qui compte tenenina amy rehetrarehetra fa ny anarana mahafaka tamin'ny fahotana lasa tsy manota intsony olona zany hoe naresy de voly de ny anarana hoe iava tsy ahosoa reo no naresy de voly ary ny tanjona de maharesy de voly satria ireo no mamony ny olona resy ireo tamin'ny alan'ny anarana hoe iava sy ahosoa zay manatona ny iava nareo iava zany de manatona ny ahosoa le zanany a
dia ho tonga any amin'ny lantinylanty nareo. Mirazo antsika raha samy tonga saina miverena amin'ilay tena tompony teny a, amin'ilay fampianarana tena marina, izay ny famarihana miverena ao amin'ny Ahosoa, miverena ao amin'ny dada malala Yahova, ho tahiny Ahosoa ny antsika rehetra no hariva afakasa. Voninahitra anao dada malala Yahova, voninahitra anao mandrakizay. Ny hatsaranao ny amin'izay rehetra mandre ny teny, ary ny asoavanao amin'izay rehetra miainao izao fampianarana zao. Taio ny fanazavana, taio ny fampianarana, taio izay rehetra nomena teto, hitondra soa amin'izay rehetra nandre ny teny angenao dada malala Yahova, ary amindra fo amin'ny tsy fahalalany mba hiverenany makaominao. Mamaly vavaka ary mamaly antso, aoka iseho ny voninahitra ao. Efa naseho ny famarihana fa ny anaranao mihitsy no fandravana an'ilay devoly Satana sy ny firongony sy ny miaramilany, ny anaranao Yahova. Fanapotehana ny ratsy izany anarana zany, fandravana ny famaizina rehetrarehetra zany, fanapotehana ny ratsy rehetrarehetra zany anarana izany. Anarana mahery, anarana manavitra olona, anarana mamonjy. Zany na tonga ny anarana hoe Yahosoa, Iah ilay mpamonjy, ianao zany dada malala Yahova. Voninahitra anao mandrakizay, misaotra ny amin'ny famonjena, fa tena azo ny famonjena noho ny aminareo mianaka be fitiavana. Misaotra Yahosoa, noho ny aminao tonga ianao mba hamonjy, tsy atao verimaina raha anao Yahosoa. Voninahitra ho anao mandrakizay, da io zao teny rehetra zao, hitondra soa amin'izay miaino Yahosoa, hitondra fahasoavana ao an'izay mandre. Tsy ady ahy mangataka aminao, alefaso ny fanahy masina, hiantso ny olona, hampipevaka ny olona, mba hitodika izy ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay dada malala Yahova, amin'ny anarany Yahosoa. Amen. Dia misaotra antsika rehetra niarany eny sy naraka amin'ny fampianarana hatramin'ny farany a, ny ambasadorany Yahosoa faly niaraka tamintsika, ary manona ny hatsarany Yahosoa mialohan'ny isarana dia samy tainy Yahosoa ataony a, amin'ny manaraka indray a, veloma tomboka.